toy izany koa ny fikambanana eny be tsy mitafatry ny FTBMS no fikambanana mikarakara izay lalao baolina lavalava izay eny amin'ny kianjana Rosizate eny an-trano moa izay efa lasa tena kianja mahazatra ny rehetra ity toerana eny Rosizate ary manaraka ny fenitra ahafahana manatanteraka lalao ity taranja baolina lavalava ity. Ny fikambanan'ny tanora be tsy mitantatra miatrika ny mavy ihany koa dia mikarakara fifaninanana eo amin'ity taranja baolina lavalava ity eny amin'ny kianjana Rosizate eny. Ireo filevana ao anatin'ny firaisana faha-efatra ihany moa no mandray anjara amin'izany faninanana izany. Ho an'ny diviziona fahatelo dia 9 no mpandray anjara, diviziona faharoa 9, diviziona voalohany dia miisa 9 ihany koa. Ny tena tanjona izany ho anay mpikarakara dia fampandrosoana ray voalohany aloha amin'ny tontolo rugby satria fampandrosoana izany tsy maintsy mainga fotony foana aloha dia rehefa mandroso aty amin'ny fotony dia mandeha ho azy ny ambony. Dia tanjona ho anay koa izany ho an'ny ekipa ety amin'ny firaisana faha-efatra araka le fa malaza be hoe mpilalao ety amin'ny firaisana faha-efatra mpamono arbitre, mpanakotana tournoi na eo amin'ny section io na eo amin'ny tontolo rugby dia mba tena hanaporofonay zany hitazanay ny tanora rehetra ety amin'ny firaisana faha-efatra mihitsy no nijoina ny FTBMS. Any FTBMS moa zany zao efa miditra amin'ny faha-12 taona ny karakarana tournoi, izany hoe teo amin'ny taranja baolina kitra ny tena lalan'ny olona zany. Eto nefa le taranja iraisana ihany satria na ho an'ny tontolon'ny rugby na ho an'ny baolina lavalava dia raha ihany ny fitambarana satria lalao iombonana izy. Dia andraikitry ny FTBMS mampisondratra sy mampitombo an'izay fahalalana izay, indrindra fa ho an'ireo filevana rehetra zany, ho an'ireo mpilalao rehetra. Ho fitaizana hatramin'ny farany zany izy mba tsy hisian'ny korotana, tsy hisian'ny ady ary fampiraisana ho an'ireo filevana rehetra ety amin'ny firaisana faha-efatra. Le tournoi nataon'ny FTBMS moa zany dia natokana ho an'ny mpilalao ety amin'ny firaisana faha-efatra irery ihany. Toy izao ary ny vokatra teo amin'ity faninanana ity izay nitanterahana ny zoma teo. Ny vesarika sy ny dinamika ny saraka tsala otra ny otra, rehefa nampiarina nefa ny fitsipiky ny faninana dia mivoaka nandresy ny dinamika. Ho an'ny diviziona faharoa dia ny Cosma du Sud ity arahantsika amin'ny sary ity dia niondrika nanoloana ny Varatraza nandresy tamin'ny isa 17-13 teto ny Varatraza. Ary ho an'ny diviziona voalohany ho ampahefadalana io dia ny FTVM nandresy ny ASTA P20 tamin'ny isa 12 ary ny 15 tandem dia niondrika tamin'ny isa 13 nanoloana ny Lyon.